Ankehitriny ianao mbola misafidy ny televiziona Viva amin'izao fotoana ary manatitra ny arahaba ho an'ireo mpiaino ny onjam-peon'ny Viva tonga soa ato anatin'ny fandarana ady-hevitra, fandarana manokana mahakasika ny fampelezan-kevitra. Raha tsy evina omaly dia ny tanora no nompanana ny ady-hevitra niaraka tamin'ny solitena ny kandida atolotry ny antoko MTS na ny malagasy tonga sainy dia ny solitena ny Roland Ratsiraka ny demokrasia sy ny fanjakana tsara tantana. Io ndray kosa no loha hevitra ny ady-hevitra tsika androany araka ny fanambara atao anatin'ny fampahafantarana dia ny kandida mitondra larina fahatelo Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina atolotry ny antoko Hery Vaovao an'i Madagasikara no vahiny tsy fandaharantsika ity tahaka mahazatra mialohan'ny tena hirsotsika ao anatin'izay ivon'ny ady-hevitra izay dia anaraka fanadihadiana iray tsy miala lavitra ity loha hevitra ity sika. Un vendredi après-midi, c'est à cet endroit que ces bandes d'amis se retrouvent pour se détendre et pour jouer aux cartes. Une manière à eux de s'évader un peu du monde de Facebook. Nous sommes à un rendez-vous de Produel. Je l'ai appris de mes copains du lycée. Il s'agit d'un jeu de cartes en anglais. Ce jeu utilise beaucoup de vocabulaire en anglais. En attendant la rentrée des classes, ces jeunes profitent des derniers jours de vacances. Malgré leur jeune âge, ils s'intéressent aussi à l'actualité. C'est vrai que nous sommes encore jeunes, mais la vie, ce n'est pas seulement Facebook et tout ça. Il faut qu'on soit au courant des nouvelles pour que les autres ne nous rabaissent pas, surtout quand on habite dans une grande ville. Mais pour cela, pas besoin de regarder ou d'écouter le journal à la télé ou à la radio. L'Internet est là pour ça. C'est aujourd'hui le meilleur outil de communication des jeunes. Il faut être branché sur le net pour être à la mode. En ce moment, pas moyen d'échapper aux actualités liées aux élections. En ce moment, il y a beaucoup d'actualités politiques. Est-ce que tu connais par exemple ces candidats aux élections présidentielles? Oui, j'en connais, mais seulement quelques-uns, comme Camille Vital, ou le propriétaire de Discount Store Saturn par exemple, ou Ad. Est-ce que tu connais la date de l'élection? C'est le 25 octobre. Des jeunes comme Tiantou, il n'y en a pas beaucoup. Sur 10 jeunes que nous avons rencontrés, seuls 4 d'entre eux suivent les actualités politiques. La politique, un sujet pas très à la mode chez les jeunes. Ialana tsiny tamintsika rehetra ny nanarany ny fanadihadiana tamin'ny teny frantsay iny ny fanadihadiana tokony naratsika saingy tokony ho tamin'ny teny gasy tonga soa ato anatin'ny fandarana ady-hevitra miarabanao Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Dia faly miaraba anao marina sy fetra manasanay amin'ity fandarana ity ary faly miaraba ihany koa nareo mpiaino ny Radio Viva sy mpanaraka ny fahitalavitra Viva. Mialohan'ny hirsotsika ao anatin'ny ivon'ny ady-hevitra dia ny demokrasia sy ny fanjakana tsara tantana ho resantsika kely ny zava-nitranga-tany Tomasina izay tsy aivina ho anareo mpijery sy ny mpiaino ny onjam-peo sy ny televiziona Viva fa nisy nandoro ny foiben'ny Hery Vaovao an'i Madagasikara tany Tomasina ahoana ny fahitanao ireny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina? Eny vaovao mampalahelo moa ary fietsika mampalahelo ny ohatran'ireny ary reny mihitsy no tokony fongorona eo amin'ny tontolo izay misy eto amintsika amin'ny firenena. Ny teneniko fotsiny dia miantso ny mpikamban'izay amin'ny Hery Vaovao mba ho tony, miantso ny mpanohana anay sy ny vahoaka rehetra mba ho tony eo anoloan'ireny izay everiko hoe fiantsina na fanakorontanana izay atao tsotro zao fotsiny fa dia hoy izay hoe mila fitoniana ny vahoaka amin'izao fotoana izao tokony iroso any amin'ny fifidianana isika ary tsy reny akory no ampemitra ny finiavana iroso ho any amin'ny fifidianana. Nararotina ihany moa ny fotoana nahatongavanao ato anatin'ity fandaharana ity amin'izao fotoana mampiazakazaka ny fampielezan-kevitra izao iverina ato anatin'ny ivon'ny ady-hevitra isika raha ianao no filoha aorianan'ny 20 ny volana oktobra inona ohatriny ahoana ny endriky ny demokrasia ho ampanjakanao? Ka ny demokrasia nge dia mazava ho azy fa
le fahefana zay avy amin'ny vahoaka ary amin'ny alalan'io fifidianan'io mihitsy zany a no anomezan'le vahoaka fahefana amin'ny olona zay tiany hitondra ity firenena ity, zany hoe mpitondra zay atokisan'ny vahoaka ary antenainy fa anatanteraka izay everiny fa mampangetaita ny vahoaka amin'izao fotoana zao a ary ilainy ny firenena hiady amin'ny fahantrana, hiady amin'ny reny herisetra maro samihafa zay misy eo reny a, hiady zany a mba ametraka fitoniana eo amin'ny fiarahamonina ary ametraka ihany koa zany a programa matipaika entina ampandrosoana ny firenena. Zay zany ny zavatra tadiavin'ny vahoaka amin'izao fotoana zao a, zay ny fototra zay aingan'ny demokrasia. Fa io ihany koa zany a dia fandraisana anjara ihany koa ataon'ny vahoaka amin'ireo rafitra maro samihafa zay apetraka, anisan'izany ohatra ny solobava-bahoaka zay atao tsy hoela, zany dia endrika anankiray isehony ny demokrasia zany zavatra zany. Kanefa ny demokrasia tsy hoe resaka olona, tsy resaka fifidianana fotsiny a, fa tsy maintsy misy rafitra, misy rafitra zany ao a, rafim-pitondrana, rafim-pitantanana zay apetraka mba anehoana an'izany a demokrasia zany. Ny anisan'ny rafitra zay everiko fa mipetraka ohatra de le hoe fisian'ny antoko politika maro, fisian'ny antoko mpanohatra, zany de hoe tokony apetraka zany a mba hampisy ny mangarahara eo amin'ilay fitantanana ny raharam-pirenena. Eo ihany koa efa voizana matetika moa le hoe lay fahafahana, satria fa miresaka demokrasia zany ange de fahafahana zany, le fahafahana eo amin'ny fanaovana ny asan-gazety, ny fanomezam-baovao, zany misy fepetra tsy maintsy apetraka na izany ara fa tsy hoe tenenina fotsiny hoe mena fahefahana de afaka miteny, afaka manao ny zavatra rehetrarehetra, fa misy fanajana ihany koa sy fifanajana zay tsy maintsy apetraka ao anatin'izay zavatra zay. Nefa ny tena izay hoe fampahalalam-baovao, ny asa fanaovan-gazety zay ihany ianao, inona no mety ho fanovana hoentinao ao anatin'ny televiziona sy ny onjam-peo-mpanjakana? Ny everiko aloha fa tokony atao a dia le tena hoe amatianina mihitsy le fomba fiasa ao anatin'ny reo fanomezam-baovao reo. Ny tiako tenenina amin'izany a de hoe na eo amin'ny televiziona na onjam-peo-mpanjakana io na eo amin'ny afisa de tokony hitovy ihany ny fomba fiasa ao anatin'izay, zany hoe le matianina zany a dia tsy tokony ilaza fotsiny ohatra vaovao tsy mari-potitra, tokony isy fanadiadiana vao tonga amin'izany hoe vaovao anankiray zany a, satria alefa any amin'ny vahoaka iny, misy fiatraikany eo amin'ny vahoaka zany zavatra zany a, ka eo zany ny everiko hoe tokony isy fanofanana. Zay no atao koa fanofanana zay omena ny rehetrarehetra ary ahafantarana hoe atreto ny fahafahana zay ananako a, ary atreto any tokony mijanona satria efa tsy mety fa mitondra indray zany zavatra zany a, mety miterika korotana zany zavatra zany a eo amin'ny sain'ny vahoaka, lasa tsy mitondra indray a any amin'ilay fampiraisana le izy a, fa mety hiteraka fampisaraham-bazana indray le izy. Aorinan'izay fanofanana zay ve raha ohatra ka mbola misy ny tsy manaraka ny lalana apetraka ireo de mety hisy ny ataoko hoe anaty farangosoana hoe censure? Tokony isy a ny ataoko hoe fepetra raisina amin'ny tsiraray zay endrika mbola anaovana azy, mbola hojerena ao anatin'ilay izy a, fa de hoe rehefa mipetraka izay fanofanana izay a de tsy maintsy misy ihany koa zany a karazana hoe code d'éthique, code de conduite zay tsy mipetraka mazava tsara ho tonga hatrany amin'le hoe censure ve na famaizana ve a, io koa nge misy lafiny atao hoe pédagogique le eo amin'le fampiarana an'le izy, ngamba tsy tonga de amin'le hoe famaizana le izy a, fa misy fepetra kosa na izanatra zany a tsy maintsy raisina mba hampisy ny fitoniana. Resaka ihany reo mijanona amin'izay tontolony hoe ny asa fanaovan-gazety ny fampitoviana ny vaovao azo ny malagasy manerana Madagasikara, ahoana ny fahitan'ny candidat Rajonar Mampianina ny televiziona tsy miankina sy ny onjam-peo tsy miankina, raha ianao ve ny folo hoalalahanao izy io aentika ny Madagasikara ny televiziona sy ny radio tsy miankina amin'ny fanjakana zany? Ina moa ny olona amin'izany zavatra ny fampalamba-vaovao nge dia endrika anankiray a hitezana ny vahoaka e, ampandrosoana firenena e, ampitana vaovao e, ka everiko a fa tsy misy olana mihitsy a amin'izay anapahariahana an'ilay izy, fa io le nyteneniko teo hoe misy fepetra foana ilay izy a, ary izay fepetra zay a dia iarahana, tokony isy débat
zay atao am'izay zavatra zay zany fa tsy hoe zay tena mety ho tiako rery no atao am'izay zavatra zay fa misy zavatra tsy maintsy ifampiresahana ao anatin'ny zavatra zay misy fepetra tsy maintsy apetraka ao anatin'izay satria ny tanjotsika zany dia ny ampandrosoana ny firenena ny anasoavana ny vahoaka ny anomezana azy ny vaovao zay azony mivelatra zay azony mampandroso ny fiarahamonina zay misy azy ary azona koa mampandroso ny firenena zany. Andray mantoerajonara mampianina akoatran'izay resaka demokrasia zay somary malalaka moa le tontolo ny demokrasia raha io no resahantsika eto hiampitany amin'ny loha hevitra faharoa mikasika ny fanjakana tsara tantana endrika fanjakana tsara tantana tahaka ny ahoana no iainan'ny malagasy rehefa ianao ny filoha. Ny fanjakana tsara tantana dia ny fanjakana zay mipetraka eo ambony ny fanajana ny lalàna zay zany tena zava-dehibe tsy misy hoe ambony lalàna fa dia miatra amin'ny rehetra mitovy ny lalàna zay misy eo amin'ny firenena zay aloha de zavatra anankiray ngezabe zay mahatonga anay foana hoe tsy maintsy apetraka aloha fampitokisan'ny vahoaka sy ny mpitantana azoana mametraka fitondram-panjakana tan-dalàna zay zany aloha le tan-dalàna zava-dehibe manaraka na miaraka am'le hoe tsara tantana zany ka misy zany rehefa aveo zavatra maro samihafa zay tokony apetraka aoriana ny fanajana an'le lalàna hoe fanjakana zay misy mangarahara eo amin'ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana eo amin'ny fitantanana arabola ohatra de tokony isy mangarahara eo amin'ny fitantanana arabola de tokony isy ihany koa lay atao hoe reddition de compte ozy ny teny frantsay zany hoe tsy maintsy manao tatitra ny olona zay manana andraikitra isanambaratongany eo am'izay andraikitra nomena azy hoe zao no andraikitra meny vahoaka noho izany dia zao ny tatitra zay ataoko mahakasika zay andraikitra zay nomeko zay dia efa endrika isehony ny tsara tantana izay ary ao anatiny ihany koa zany ny ady amin'ny kokoly satria io no tena aretina zany zay mahazo eo amin'ny firenena io zany de tsy maintsy toizatsika amafisina ny ady amin'ny kolikoly mba hazona zany mametraka tena fitondrana madio sy tsara tantana zany ka ao anatin'izay moa zany iza moa no mitantana olombelona nge no mitantany olona no mitantany zany hoe misy toetra eo amin'ny olona toetsaina eo amin'ny tsiraray eo amin'ny mpitantana zany zay tokony apetraka mazava tsara io moa zany le hoe tokony olona sahaza eo amin'ny toerana anankiray no tokony apetraka eo amin'ny toerana anankiray fa tsy olon'olom-poana sanatry ny vava. Fepetra inona no raisinao satria ianao efa minisitry ny vola sy ny tetibola nandritry ny fotoana lavalava tato anatin'ny tetezamita fepetra inona tamin'ireo nyraisinao tato anatin'ny fotoanany tetezamita no everinao fa tsy maintsy mbola ho tazomina mandritra ny mandat zay hitantananao ny firenena. Ny efa vorazako teo ihany nge le izy le oza hoe mangarahara tena ao anatin'ny mangarahara ny tantanana ny raharam-pirenena ny raharaha-rabola indrindrindrindra zany de vetrika fa zavatra lezabe tokony atao zany zavatra zany ary raha misy fanazavana tiany olona angatahana indrindra moa ny mpanao gazety dia omena azy izany vaovao zany mba azahoany koa manao fanadiadiana azony mampita an'izany vaovao zany eo amin'ny lafiny ara-pitantanana zany zao dia endrika anankiray zay ataon'ny faharoa de le ataoko hoe fanaran-dalàna io zany de misy lalàna zay apetraka ao tsy tokony isy mihitsy ampitondra anankiray ka hanana fahefana anome foana le hoe fahefana manokana nampiasa le fanefana manokana ameny hoe exonération ohatra zany dia tsy tokony isy zany fa zay tokony araky ny lalàna ihany no omena sy tokony atao. Andriamanto Rajonary mampianina somary idirako kely zay resaka hoe fitantanam-bola sy mangarahara amin'ny volam-panjakana izay ohatrany ahoana ny fomba hoentinao hitantanana ny fandaniam-bola ataon'ny fanjakana ao anatin'ny mandat zay hitondranao. Io aloha dia misy tetika zany zay tsy maintsy apetraka am'izany hoe ny fitantanana ara-bola ndray aloha zany dia le fototra moa efa napetrakatsika teo zany le hoe ao anatin'ny mangarahara ao anatin'ny fanarahan-dalàna no ametrahana an'izy io
fa io zany a raha ny fitantanana arabola no everina zany a de satria iady amin'ny fahantrana isika ametraka programa pampandrosoana isika noho izany zany a ny vola azy ampiasaina de tsy maintsy misy apahany betsaka zay entina indrindrindrindra am'izay lafiny ara-ekonomika zay lafiny ara-pampandrosoana am'ireo fotodrafitrasa na le investissement zany zay a dia zay zany a dia anisan'ny azo apahany betsaka eo amin'ny fampiasam-bola eo amin'ny hoavy ao ihany koa ny fitsonjovana ny ara-tsosialy satria miady amin'ny fahantrana ihany sika misy zany a ny asa maika zay tsy maintsy atao anampiana ny olona eo amin'ny lafiny ara-tsakafo anampiana ny eo amin'ny lafiny fampianarana zao miditra mpianatra misy mpianatra tsy tafiditra an-tsekoly zany no ny antony maro samihafa tsy maintsy ampiana ireny mpianatra ireny ampiana ny ray aman-dren'izy ireny dia ao ihany koa ny ady eo amin'ny ara-pahasalamana dia everiko zany fa sady mijery ny lafiny ara-tsosialy isika zany eo amin'izay maika sy tsy maintsy atao no mijery indrindrindrindra koa zany lay lafiny fampandrosoana eo amin'ny lafiny ara-ekonomika za moa efa nilaza ombienimbieny hoe ny fitondram-panjakana zany no anao fotodrafitrasa maro lehibe indrindrindrindra eo amin'ny lafiny amin'ny ara-pambolena zany sy amin'ny ara-piompiana ny fambolena ohatra de ny fanaovana andreny todrano reny fanaovana andreny lakan-drano reny zany fanampiana ny mpamboly eo amin'ny lafiny zezika eo amin'ny lafiny masomboly reny zany de omena anjara toerana lehibe eo amin'ny fandanim-bola mpanjakana vola natanterana zany mbola iankina amin'ny fanampiana iraisam-pirenena ve tsika sa ezaky ny alo tena amin'izay ny fanampiana zay avy am'ireo raisam-pirenena ireo angea dia ilainy tsy isika mihitsy androany ny laza hoe tsy ilaina intsony zany fanampiana zay avy amin'ny mpamatsy vola raisam-pirenena zany fa na izany na tsy zany aza dia tsy maintsy trandrahantsika ihany koa ny zay loharanom-bola avy ato anatiny atsika ny efa voiziko soana moa zany de hoe isika manana arena ambanin'ny tany maro am'izao fotoana izao ny minina maro samihafa zany dia ireny no ataotsika zay atsara tantana azy ary misy vola avy am'ireny zany zay ho atokatsika hoentina am'izay lafiny fampandrosoana no lazaiko teo zay efa miresaka zay vola zay ihany tsika ahoana no ampifandanjana ny vola miditra sy ny vola mivoaka eto amintsika mba tsy idiran'ny Madagasikara ao anatin'ny trosa zany aloha dia angava ataoko hoe lafiny teknika zay zavatra zay le miditrosa nge tsy de tena hoe ratsy loatra raha ohatra ka lay fidiranao trosa na le fanomezanao le antsona hoe déficit hoentinao amin'ny tena asa pampandrosoana fa tsy holaninao am'le antson'ny teknisianina hoe any am'le dépense de fonctionnement le izy fa raha hoentinao amin'ny tena asa pampandrosoana le izy ka hiteraka vokatra hiteraka asa hiteraka fitomboniny arikareny amin'ny firenena dia azo atao ihany zay zavatra zay ka zay no ataoko hoe mbola ao anatin'ny fanadiadiana tetika am'izany izay efa manana moa zany ny stratégie hoentina am'izany izay fa dia mbola hitantsika ho ihany ny anazavana ihan'izay misimisy koa amin'ny fotoana hafa amara-piaranantsika ny fandaharana isan'ireo mitanany sy ny mpanara-baovao ny mahakasika ny kolikoly ary efa nisan'ireo nomarianao teboka ny resahanao teo anome toko ve zany nareo fa aleo tena ny biankona ny sampana miady amin'ny kolikoly io ange dia efa misy fomba fitantanany an'io bianco io de tsy maintsy omenao ny fahaleovatenany mba azony miasa sy ahitana vokatra eo amin'ny asany ho iaho hoe tsy maintsy amafisina mihitsy azy ny asan'io bianco io satria dia io no tena anisany iady amin'ny kolikoly satria dia atao anatiny zay fotoana maromaro zay zany na de nisy ara niezaka nataon'ny bianco zany le tontolo iainantsika manodidina mihitsy no tsy niafahany bianco fijeriko azy tena hoe nanatanteraka tsaka sy andavany ny asa zay tokony tanterahana ka hoy za hoe tokony amafisina io satria dia io no ady lehibe anankiray zay tokony ataotsika akoatran'ny ady amin'ny fahantrana satria mitarika amin'ny fahantrana ihany koa io zavatra ankasitrany ianao nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana ady hevitra tahaka ny mazatra dia manaraka fampahafantarana kandida iray sika ao aorianany ivon'ny tsy fandarana ity ho amin'ity androany ity dia ny kandidany sika rehetra tsy maintsy mandresy mitondra larana fa 4 Andriamatoa Edgar Zafindrava no ampahafantarana antsika mariana ety almelohany anarantsika izay fanadidiny zay fa niezaky ny nanantony ireo mpiara-miasa ny ity kandida ity zay saingy tsy nanohina ny antsoina
hatramin'ny farany izy noho izany dia voatery ny sary ny feo sy ny mombamomba azy nanananay tato anatin'ny sampana fampalalam-baovao ny Viva no nandrafetana ity fanadihadiana ity andao ararantsika avy hatrany. Edgar Zafindrava zanaka Ambomalaza sarotiny ny amin'ny lafin'ny tantara sy ny maiziny malagasy amin'ny ankapobeny. Edgar Zafindrava nafatarana azy ny mahampandrara teo amin'ny lafin'ny toekareny mpitantana orinasa raha nambarany ny atomboka tamin'ny zavatra kely Zafindrava ny tena nafatarana azy nandraisan'ny orinasa mpanjakana Obama. Niaran'ny antsonjay nandritra ny fitondran-dra Valomanana nisy fotoana no efa nitsoaka tatsy amin'ny nosy Maurice ihany koa Edgar Zafindrava. Efa ela no nahitana azy liana tamin'ny raharaham-pirenena saingy ny fanindren'ny Flo Andry Rajoelina azy hitantana n'Antananarivo nandritra ny fotoana ny tetezamita ny tena natsapany io finiavany hiditra lafin'ny politika io. Zany fifidianana zany dia efa amapolopolon'ny taona maro no nefa ndiniana fa tsy hoe ho tapitapika eo dia irosaka amin'ny fifidianana ianao. Raim-pianakaviana Zafindrava nisalotra ny lokomboasary izy tamin'ity fifidianana ity laharana faha-efatra amby telopolo. Tsy sekretera jeneraly antoko TGV intsony izy ankehitriny. Ho lehibe lavitra no Antananarivo no heveriny antsoroana raha izy no lany Flo. Ho mafy ny ady vao tonga amin'izany Zafindrava. Izy raha teo mametraka fa tsy maintsy mandresy amin'izao ady vaovao hatrehan'izao. Izany mahakasika ny fampahafantarana ny kandida mitondra larina faha-efatra amby telopolo iny indray kosa Andriamatoa Rajaonarimampianina ny afatra nateny farany avy any aminao an'ireo PM sy mpijery ny televiziona sy ny onjam-peny Viva. Ny afatra dia tsotra fotsiny za dia vonina ny ametraka miaraka aminao fitondrana tandalana. Zay fitondrana tandalana zay no tena fototry ny fametrahana ny demokrasia eto amin'ny firenentsika. Ary zay fitondrana tandalana zay no azotsika mametraka fitondrana tsara tatana azotsika mampahomby zany ireo tetikasa rehetra zay tao eto amin'ny firenena. Efa novoiziko ombienombeny fa manana tetikasa maro aho zay entina hampandrosoana n'ity firenena ity nisitrak'efa zay efa nananako efa hitanareo ihany koa ka dia hoy aho hoe miainga amin'ireny isika reny mbola manosika mamporisika anao mihoatra noho n'izay efa vita mba hanorenana firenena matanjaka. Hijery ianao vahoaka, hijery ny tanora, hijery ny mpianakaviana, hijery ny mpianatra dia ampandroso hiaraka ampandroso isika ka raha hifidy ianao amin'ny 20 ny volana Oktobra dia efa misy hery vaovao vonina hifanometanana aminao ka dia izy no fidio sy omeo toky amin'io andro io. Misaotra tompoko vavy. Misaotra anao Andriamatoa Rajaonarimampianina ankasitrahana tahaka izany ihany koa ianareo mpijery sy PM ny onjam-peo sy ny televiziona Viva nanaraka ity fandarantsika hatramin'ny farany ity rampitso dia ny kandida mitondra larina faha-20 Andriamatoa Rajemson Rakotomaharo atolotry ny antoko mamafisoa no vahiny ny fandaharana ka ny politika ny trano fonenana no resahantsika ao anatin'izany aorianan'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny fito ora sy 6 ny fotoana antsika veloma tompoko.